Okay, vavaka isika rehetra. Dia mbola faly midera misaotra makalazany noromasina indray zay ry Tompoandriamanitra eo no ity fotoana mamy izay nomenao anay indray ity ahafahanay mandre ny teninao. Dia ny fanenao masina no mangatahanay mba hanazava ny lalanay ahafahanay indray mahazo zay tena sitrakao anio. Amin'ny anaranao Jesosy nanaovana sy angatana ran'ireny zavavaka izany. Amen. Ny tenandriamanitra voalahatra ho tirina amin'izao alahady voalohany manaraka ny trinité izao dia arak'izay voasoratra amin'ny filazantsara ny Lioka. Lioka toko fa 4:10, 7:10 hatramin'ny 2:30. Lioka toko fa 4:10, 7:10 ka hatramin'ny 2:30 toy izao no fivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Nisy lehilahy manan-karena anankiray ny akanjo volomparasy rongony fotsy madinika sady nanara-pofatratra isan'andro tamin'ny fafinaretana. Ary nisy olona malahelo ferena anankiray atao hoe Lazarosy napetraka teo anilan'ny vavahadiny. Ary naniry mba hihinana zay latsaka avy tamin'ny latabatra ilay manan-karena izy, fa ny alika kosa no avy ka nilelaka ny feriny. Ary maty ilay malahelo dia nentin'ny anjely ho anatratrany Abrahama. Ary maty koa ilay manan-karena dia nalevina. Ary raha nijaly tao amin'ny fiaina tsy hita izy ka niandrandra dia nahitany Abrahama teny lavitra eny sy Lazarosy teo atratrany. Ary izy niantsoka nanao hoe, ry Abrahama raiko, mamindrafo amiko ka irao Lazarosy mba anomboka ny tendro ny ratsan-tanany amin'ny rano mba ampagatsika ny lelako. Fa fady ranovanao eto amin'ity lelafo ity. Hoy Abrahama, anaka, tsarovy fa ianao efa nahazo ny zavatsoanao tamin'ny andro ny ainanao, ary Lazarosy kosa ny zavadratsy. Fa ankehitriny izy no ampifaliana aty, ary ianao kosa no fady ranovana. Ary mihoatra no izany rehetra izany, misy tevana makadiry ajadona eto ao anelanelantsika mba tsy ho afamita ankeny aminareo zay te hiala ity, ary tsy ho afamita ankety aminay izay eno. Dia hoy izy, mangataka aminao ary ao ry raiko, mba irao Lazarosy akany amin'ny trano raiko, fa manana rala 5 aho mba hilaza tsara aminy, fa andao mba ho tonga aty amin'ity fijaliana ity koa izy. Hoy Abrahama taminy, manana ny Mosesy sy ny mpaminany izy, aoka ian'ireo izy. Fa ho kosa izy, tsy ary Abrahama raiko, fa raha misy miala amin'ny maty akany aminy dia ibebaka izy. Hoy Abrahama taminy, raha tsy miaino any Mosesy sy ny mpaminany izy dia tsy eto iny izy, na de misy mitsangana amin'ny maty azy. Amen. Ny teny izay nambara tamintsika androany ity, risiko lady malala, dia tantara efa itsika. Fa mialohan'izany dia miaraba ny ray rehetra natratra izao fetiny ray izao. Marina fa hoe tsy de malaza loatra tahaka ny fetiny reny ny fetiny ray, kanefa fety mipetraka ihany de rary ny rarabaina amin'izany isika. Ny zavatra tiana ho tsindrina araka izany de hoe ray. Ny ray dia lohan'ny fianakaviana hozy izy isika. Ny ray anefa raha tena jerena ara-baky teny de tsy midika hoe lehilahy. Ekeko fa lehilahy daholo ny raintsika. Saingy zao, ny tena dikany raha tena jinihana de hoe mikarakara, miandraikitra. Zay ny tena dikan'ny ray. Ary misy ny renim-pianakaviana ray. Ao anatsara hoe misy ny renim-pianakaviana ray. Raha ohatra hoe misy renim-pianakaviana zao efa nilozan'ny vadiny izy, mety hoe efa matana hoe ny tena nilozany mihitsiny de izy no miandraikitra ny zanandreo de tena manao andraikitra na ray-pianakaviana izy sady manao andraikitra na reny. Ka ny ray tahaka an'Andriamanitra de tsy midika hoe lehilahy. Misy manko ny tena satria tsika ny tena rainay zany an-danitra de hoe lehilahy ny ray, tsy voatery. Fa ny dikan'ny ray dia tompona andraikitra, miandraikitra mizavatra karakaraina eo. Ka ny toe-tsaina tokony ananan'ny olona tompona andraikitra, na ray-pianakaviana izy na tsy, de ny fitsinjovana ny
vody andro mierika, zany hoe ny any arina any no jerena. Zay ny toetsaina olona tompona andraikitra, fa tsy ny eto ihany, tsy ny zavatra kaiky ihany hoe eto. Ohatra tsika zany zao, raha ohatra manam-bola de mikendritsika zavatra maharitra hoe any arina any, hoe inona ny zavatra tokony hovidiana tena maika, tena tsara ilaina, fa tsy akory hoe nona de vidy etsy. Zay le toetsain'olona tsy tompona andraikitra. Fa ny toetsain'olona tompona andraikitra zao, manam-bola inona no hovidiko amty, inona ny maikamaika, inona ny tena ilaina. De zay vao manapaka hoe zao zany andeha hovidiko. Zay toetsaina zay indrindra no aseho amin'ity tantara ity. Matetika manko rehefa mijery an'ity tantara ity de hoe le manan-karena ratsy, satria izy nanan-karena. Lazarosy raha tsara, satria izy nahantra, mitandremo. Misy manan-karena ho tafiditra ny lanitra, misy mahantra mety ho lasany amin'ny fiainatsika. Fa ny toetsaina no tiany Jesosy ambara eto. Inona le toetsaina? Lay manan-karena de tsy mba nirarahany Lazarosy mihitsy, fa na de napetraka teo amin'ny teo ary Lazarosy de tsy mba nomeny sakafo, tsy mba nirarahiny, tsy mba nasiany vidiny. Lazarosy kosa na de mahantra ary izy de niandrandra mandrakariva an'Andriamanitra. Eny fa na de tsy de nanam-bola firy izy, eny fa na de feny ratra ary izy, de fantany fa Andriamanitra mikarakara azy. Asa raha mba nahatsikaritra nareo fa amin'ity tantara ity de tsy nitenena ny anarale mpanan-karena. Misy ny teny hoe zany difosa zany hoe ny anarany, fa izao efa tsy voasoratra anaty baiboly de tsy de idirantsika lalina. Fa izao ny dikany hoe Lazarosy de hoe Andriamanitra manampy. Noho izany Lazarosy arak'izany nara zany de niandrandra mandrakariva an'Andriamanitra. Fa le manan-karena de izao niteto an-tany ihany jerena, tsy nanana le toetsaina tompona andraikitra resahana eto, fa niteto an-tany ihany jerena de teto any izy nifaly niaraka tamin'ny namany. Lazarosy kosa de nijery ny tany erina, ka na de nijaly ary izy teto an-tany de fantany fa hoe any an-danitra any Andriamanitra niandrandra azy. Izay toetsaina izay resaka lady malala no tokony ananatsika. Tokony isika miandrandra mandrakariva ny any arina ary mana toetsaina tompona andraikitra. Nakabeazantsika ireo zao de mbola mianatra. Ndraindray mianatra io makamo, sasay lesona lava be, ndreraka be mianatra azy, devoir be de be, le mpampianatra masika be. Saingy zao raha mieritreritra ny any aoriana isika de ho hitatsika mivokatra zany fianarana ho ataotsika izany. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, mba fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana sy ny fiombonana amin'ny fany masina ho amintsika rehetra ny hatram'izao koa mandrakizay. Amen. Ivavaka isika. De misaotra anao izay ry Tompo, no izany teny nomenao anay izany. De ampio ny raim-pianakaviana rehetra ry Tompo, mba ho tompona andraikitra amin'ny fianakaviany, fa tsy sanatria hialangalana amin'ireo andraikitra rehetra izay ananany. De ampio koa izay sekolady malala mba hanatoetsaina tompona andraikitra, mba hitsinjy ny ho avy, fa tsy sanatria hijery ny akaiky ety ihany. Amin'ny anaranao Jesosy nanaovana izany vavaka izany. Amen.
indray any noventesina io anao de mirary sosy mivavaka trany io anao isahy enganeka ombanao ny tompo jesosy arana ioka tsy voasanda vola fama mety amamy ankafizo re niranay renenio fono ni fono ni finoanano ni finoanano Cerinoja Sani Jesu ni fono ni fono ni finoanano Cerinoja Sani Jesu Soyons unis dans la prière. Nous te remercions, Seigneur, pour ce moment que tu nous as donné afin que nous écoutions de nouveau ta parole. Que le Saint-Esprit illumine nos cœurs afin que nous recevions ta parole dans nos cœurs. Et pardonne-nous les péchés que nous avons commis. En ton nom, Seigneur, nous faisons cette prière. Amen. Chers membres de l'école de dimanche, que la grâce et l'amour du Seigneur Jésus-Christ, Dieu notre Père, soient avec vous. La parole de Dieu qui nous sera donnée aujourd'hui, premier dimanche après la Trinité, est écrite dans l'évangile de Luc. Luc chapitre 16, verset 19 au verset 31. Luc chapitre 16, verset 19 au verset 31. Voilà ce qui est écrit au nom de Jésus-Christ. Il y avait une fois un homme riche qui s'habillait des vêtements les plus fins et les plus coûteux et qui chaque jour vivait dans le luxe en faisant de bons repas. Un pauvre homme appelé Lazare, couvert de plaies, se tenait couché devant la porte de la maison du riche. Il aurait bien voulu se nourrir des morceaux qui tombaient de la table du riche. De plus, les chiens venaient lécher ses plaies. Le pauvre mourut, et les anges le portèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et on l'enterra. Le riche souffrait beaucoup dans le monde des morts, et il leva les yeux et vit de loin Abraham et Lazare à côté de lui. Alors il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et rafraîchisse ma langue, car je souffre beaucoup dans ce feu. » Mais Abraham lui répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu beaucoup de bien pendant ta vie, tandis que Lazare a eu beaucoup de malheur. Maintenant, il reçoit ici sa consolation, tandis que toi, tu souffres. De plus, il y a un profond abîme entre nous et vous. Ainsi, ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ne le peuvent pas, et l'on ne peut pas non plus parvenir vers nous de là où tu es. » Le riche dit, « Je te prie donc, Père, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, où j'ai 5 frères, qu'il aille les avertir afin qu'ils ne viennent pas eux aussi dans ce lieu de souffrance. » Abraham répondit, « Tes frères ont Moïse et les prophètes pour les avertir, qu'ils les écoutent. » Le riche dit, « Cela ne suffit pas, Père Abraham, mais si quelqu'un revient de chez les morts et va les trouver, alors ils changeront de comportement. » Mais Abraham lui dit, « S'ils ne veulent pas écouter Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si l'un des morts revenait à la vie. » Amen.
Lazare et l'homme riche. Tout d'abord, je tiens à souhaiter une bonne fête à tous les pères. Un père n'est pas forcément un garçon comme on le croit. Je le répète, un père n'est pas forcément un garçon comme on le croit. Être père signifie être responsable et être gérant des biens d'une famille ou d'une organisation. Si, comme on dit parce que lorsqu'on dit père à Dieu, cela signifie pas que Dieu est un garçon. Il n'y a que les hommes qui sont garçons et filles, mais Dieu n'a pas de sexe. On ne peut pas dire que c'est un homme ou une femme. Mais il est notre père parce qu'il s'occupe de nous. Il nous donne tout ce dont on a besoin et il est notre responsable de tout ce qui nous arrive sur cette terre. Il nous nourrit, il nous donne tout. Voilà pourquoi on dit que c'est un père. Il y a des femmes pères. Je veux dire, mais qu'est-ce que je dis? Mais c'est un n'importe quoi. Oh que si. Il y a des femmes, par exemple, dont leur mari n'est plus là, il peut être mort ou ils ont divorcé. Et cette femme-là s'occupe de ses enfants. Elle est donc responsable de sa famille. On peut dire qu'elle est un père. Le bon père, donc, s'occupe de sa famille ou de l'organisation où il est. C'est cette mentalité qu'il faut avoir dans la vie. Lazare et l'homme riche. Vous vous êtes peut-être déjà demandé pourquoi l'homme riche n'a pas de nom. Il est vrai que certains livres disent qu'il s'appelle Dives, mais ce n'est pas dans la Bible, alors on n'y entre pas dans les détails. Mais Lazare avait un nom. Que signifie Lazare? Le mot Lazare, le nom de Lazare, vient du grec El-Hazar, qui veut dire que Dieu aide. Lazare donc avait la mentalité de se confier à Dieu. Il savait que Dieu l'aiderait toujours. Et même s'il était plein de blessures, même s'il avait peu d'argent, il savait que Dieu s'occupait de lui. Il n'était pas vraiment pauvre comme on le pensait. L'homme riche, il avait tout ce qu'il voulait. Quelque chose à manger, de l'argent, mais il ne se souciait pas de la vie en gros. Qu'est-ce que ça veut dire? Une personne responsable ne regarde pas que le bout de son nez. Une personne responsable regarde de loin ce qui pourra arriver. Lazare, lui, ne regardait pas que sa vie sur terre. Il savait que même s'il souffrait, même s'il avait peu d'argent et peu de nourriture, il savait que Dieu s'occupait de lui. Le riche, même s'il avait beaucoup d'argent, même s'il avait beaucoup de nourriture, il ne se souciait même pas de Lazare qui était devant lui. Il ne se souciait pas de la vie qu'il pourrait avoir après la mort. Résultat, après la mort, il a souffert et Lazare a été porté au sein d'Abraham. Nous devons avoir également cette mentalité. La mentalité de père responsable, même si on n'est pas encore père. Par exemple, si on reçoit de l'argent, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on achète? Si on n'est pas responsable, on dit, qu'est-ce qu'il y a à manger là? Qu'est-ce qu'on va ajouter comme beau goûter là? Et hop, on mange le goûter et c'est fini. Une personne responsable, un membre de l'école du dimanche responsable, réfléchit bien d'abord. Qu'est-ce qu'il faut acheter? Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est urgent? Voilà ce qu'il faut que j'achète. Voilà une personne responsable. Certains d'entre vous vont encore à l'école. Quelquefois, c'est vraiment énervant d'apprendre les longues leçons, de faire les devoirs nombreux et aller à l'école avec les professeurs sévères, etc., etc. Si vous avez la mentalité de responsable, vous savez très bien, vous allez imaginer ce qui pourrait vous arriver et vous saurez que faire des études nous aide à devenir une personne qui aura un bon emploi et un bon avenir après. Mais si nous ne regardons pas, si nous n'avons pas cette mentalité, vous se dire, il suffit tout simplement de travailler, il suffit tout simplement de faire ceci ou faire cela, et vous aurez un très mauvais avenir
Et surtout, si vous êtes un garçon, vous aurez une famille qui ne sera pas digne d'être chrétienne. Ayez donc la mentalité de responsable qui regarde toujours loin et s'occupe bien de son organisation ou de sa famille. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père et la communion avec le Saint-Esprit soient avec vous. Amen. Prions. Seigneur, nous te remercions pour cette parole que tu nous as donnée. Bénis tous les pères de famille, afin qu'ils soient responsables et qu'ils s'occupent bien de leur famille et qu'ils s'occupent bien également des gens pauvres. Fais que nous, membres de l'école du dimanche, également soyons responsables et que nous regardions nos amis qui sont pauvres, nos amis qui sont dans le besoin, et surtout que nous pensons toujours à l'avenir que tu nous réserves. Pardonne-nous les péchés que nous avons commis, Seigneur, et que ton Saint-Esprit nous illumine toujours dans la voie que nous devons suivre. En ton nom, Seigneur, nous faisons cette prière. Amen. Ifitainanye
jesosy miaino ny feony makatony teniny zay te nahondrany jesosy miaino ny feony jesosy miaino ny feony makatony teniny miaina amizany jambola eto antany miaino ny feony makatony teniny fiada tanano menatrany miaino ny feony makatony teniny miaina amizany jambola eto antany miaino ny feony makatony teniny fiada tanano menatrany isika iaino ny feony hankatony teniny salo mahoande isika iaino ny feony jesosy miaino ny feony hankatony teniny miaina amizany jambola eto antany miaino ny feony hankatony teniny fiada tanano menatrany miaino ny feony makatony teniny miaina amizany jambola eto antany miaino ny feony makatony teniny fiada tanano menatrany kahondrany jesosy torio ny teniny ambarao ny teniny isy kahondrany jesosy iaino ny teniny jesosy miaino ny feony makatony teniny miaina amizany